Herinandro lasa teo fitaovam-piadina mahery toy ny fusil mitrailleur coréen roa, lance-roquette iray ary fusil kalachnikov roa miaraka amin'ireo fitaovana pitsopitso mifanaraka aminy. Araka ny fantatra dia karazana basy efa very tamin'ny raharahany taona 2024 ireto fitaovana ireto. Fitaovam-piadina mahery miaraka amina bala maro no saron'ny zandary avy ao amin'ny direction de la police judiciaire ny Gendarmerie-pirenena Tobra Tsimbandrava tany Antsiranana ny herinandro lasa teo. Toy izao izy ireo: fusil mitrailleur coréen roa, miampy caisse métallique telo ary bala miisa 570 calibre 7,62. Lance-roquette iray miaraka amina roquette enina sy charge enina ary accessoire de nettoyage telo sy fitondrana ireo roquette telo ireo. AKM na fusil kalachnikov roa miaraka amin'ny chargeur 720 sy bala 720 ary calibre 7,62. Nanainga teto an-toerana Antsilim-baovao fa misy miaramila mikasa hivarotra basy any Mahajanga. Roland tompon'antoka tamin'ny tirara ity ary samy miaramila ny asa tao Antsiranana avokoa izy roa lahy ireto. Taty aoriana dia nafindra tany Mahajanga ny iray ary io no nitady mpividy ireo basy ireo. Nitoy ny fikarohana avy eo ka nidina tany Mahajanga ny colonel Mbaelson Jean, directeur de la police judiciaire, niaraka amin'ny zandary avy ao amin'ny section de recherche criminelle Mahajanga. Nitoy hatrany Antsiranana ny taoriany nasamborana ilay miaramila iray tao Mahajanga. Nitoy hatrany ny fikarohana ary sarina tao Diego ireo basy ireo izay tena tsara fiafinana tokoa satria tany ambany tonelina maizina sy ambony plafond no nanafenana azy ireo tao amin'ny camp militaire Mazou. Ny sasany tamin'ireo basy ireo moa dia efa arafesina tamin'ny nanafenana azy no ny amandona ary dia anisan'ireo basy very tamin'ny renirara Roso Roarivo ireny. Efa notazomina vonjamaika tany Antsiranana izy roa lahy ireo ary nentina niakatra ty Antananarivo ireo fitaovam-piadina tratra.